Avy eo amin'ny sokajy izany tsika dia akisaka ray ao amin'ny sokajy zokiny ho an'ny baolina kitra vetera izany fantatra ary zao fa dia andeha hiatrika lalao tournoi de l'amitié any Mahajanga ny ekipan'ny Cheminot Madarel amin'ny fahavalo fahasivy ny volana Jolay amin'ny herinandro ho avy izao zany. Araka ny fantatra dia misy ny lalao ara-piralahiana fitsapana farany izay nitanterahan'izy ireo tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama omaly maraina. Vonina ny ekipan'ny Cheminot Madarel eo amin'ny sehatry ny baolina kitra sokajy zokiny izay andeha hiatrika ny tournoi de l'amitié izay ho tanterahana any Mahajanga ny 8 sy ny 9 Jolay ho avy izao. Omaly maraina dia mbola niatrika lalao fanomanantena farany tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama izy ireo. Fahavonona loatra eto dia vonina tsara ny fanomanantena satria naovana tikatra match amical ity mba manana an'ilay lalao. Inona ny tena objectif an'ny Cheminot amin'ilay hoe hivoaka ny vilona Antananarivo? Ny objectif moa zany dia nitanjona fanomanana an'ilay ligue des champions tao Analamanga koa izy mba tsy godragodrana an'ilay lasa teo aloha fa mba himatimatifa tsara amin'izay. Iny amin'ny rehetrarehetra aloha zany amin'ny ankapobeny ny fanomanana efa ao tsara. Ny fotoana andiana loatra zany hoe vonina daholo izy io. Inona ny tanjona amin'ilay hoe ho an'ny Mahajanga? Ny tanjona voalohany indrindra zany dia eo amin'ny fifankatiavana samy Cheminot. Faharoa manomana an'ilay match amin'ny zatra rehetrarehetra amin'ny championnat zany izy dia efa sao dia manomana an'ilay izy satria tsy moramora ny adversaire misy. Raha ny fanomanana aloha hatramin'izay efa elaela ihany vonina tsara mihitsy lalon'ny lalao Mahajanga amin'ity faraparan'ny herinandro. Aveo mpiandry satokaso anao tsisy baolina hiditra fe zany io? Ezahana mihitsy aloha raha azo atao tsisy baolina hiditra mihitsy aloha milo amin'ny fotoana fa mba mpifanandrina mba manenjikisa. Tena fa ao anatin'ny tanteraka mihitsy indrindra fa ity match amical ataony Androany ity dia hita fa na dia tanora ny mpifanindrina dia sahala ny hitatsika teo sahala dia hita zany fa vonina tanteraka toy reto ekipa zokiny reto. Inona ny tanjona ho an'ny Cheminot amin'izao fisahana ivelana Antananarivo zao? Dia mazava loatra moa fa ny firaisan-tsaina sy firaisan-kina mba ahafahana amin'ny manotondra lavidavitra koa zany ny ekipa Cheminot Madarel. Miisa 30 eo ny délégation hiazo any Mahajanga, sokajy roa no andraisa ny Cheminot anjara dia ny vetera ho an'ny 13 taona mihoatra ary ho an'ny sokajy super vetera ho an'ny 17 taona mihoatra. Dominique Avodalarana vanana. Dia zaka attaquant poste 10. Salon attaquant. Fangaty sarina joueur. Donné KTDB. Yari attaquant. Averko Sisi latéral à gauche. Michel libéraux. À gauche. Ny alakamisy izao no anainga ny délégation izay efa vonina tanteraka hiatrika ity faninanana ity. Ary samy nampanantena moa ny mpilalao rehetra fa anao izay ho afany mba hitondrana amboaramody eto Antananarivo.